Retsika ny tena Andriamanitra amin'ny tantara voalohany a toko fahatelo ambin'ny folo. Tantara voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Ary Davida nakasaina tamin'ny fe arivo sy ny fe zato sy ny fe rehetra. Dia hoy Davida tamin'ny Israely rehetra izay tafaniko, raha ataonao me ary avy tamin'Andriamanitsika izany, dia andehantsika niraka fainganany amin'ny rahalahintsika rehetra izay sisa any amin'ny tanin'ny Israely rehetra, ary any mpisorona sy ny Levita koa, izay ny tanànany sy ny tany manodidina azy, mba hivory aty amintsika. Ary aoka hoentsika aty amintsika indray ny fiaran'Andriamanitra fa tsy nahoantsika tamin'ny andro Saoly. Ary ny olona rehetra izay tafangana dia nanay hanao izany satria mba hanao teo mason'ny olona rehetra izany. Dia nivorian'i Davida ny Israely rehetra ka sioran'ny Ezipta ka tamin'ny Hamaty, tahaka ny fiaran'Andriamanitra avy any Kerita Jery. Dia niakatra Davida sy ny Israely rehetra ka ny Baala amin'ny Joda, Kerita Jery izany, napakatra ny fiaran'ny Jehovahandriamanitra izay mipetraka amin'ny Kirobi, firenentsony anara. Ary mety ny tany amin'ny Sarety vaovany atao tranony Aminadaba ny fiaran'Andriamanitra, ary io Zasaio no nampandeha sarety. Ary Davida sy ny Israely rehetra dia nitsinjaka fatraka teo anatin'ny Andriamanitra tamin'ny masany kapohany mafy ohatr'izany ozy. Dia izay ny zavatra ho hazavaintsika hoe maninona kay kapohan'Andriamanitra ozy. Io fampianarana be ho antsika rehetra, ho antsika kristianina rehetra izay andeha ho any an-danitra. Tadio Jerosalema, nitanjana izy dia andeha ho any Jerosalema. Tsika koa misy Jerosalema, dia Jerosalema vaovao any an-danitra. Dia rehefa andeha hampiakatra ny fiaran'Andriamanitra ho any Jerosalema, Davida, inona nataon'i Davida? Natsony ny daholo ny mpife arivo rehetra, ny mpanampaka rehetra, ireo lehilahy mahery rehetra, satria Davida efa lasa mpanjaka. Fa raha mandinika nareo ny tantaran'i Davida, Davida taloha tsy makasaina amin'ny olo loatra zany. Davida andeha hiady, makasaina amin'Andriamanitra na amin'ny Solomon, izay foana. Fa rehefa nitombo Davida, adinony ilay izy. Tadio ny tantaran'i Davida rehefa niady amin'ny Goliaty izy. Akitsera kely izay. Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo amby telopolo. Ary Saoly nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadiany, ary nanisy fiarovan-dovarahana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy ny fiarovan-tratra. Ary Davida nameny Saba tamin'ny akanjo fiadiany ary nanara mandeha, fa tsy mbola nazatra azy izany. Dia hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'reto fa mbola tsy nazatra, ary dia nisy olon'i Davida izany. Izany hoe rehefa andeha hiady amin'ny Davida, hiady amin'ny Goliaty Davida dia izao fitaovan'ny mpanjaka aloha no nasaina nampiasaina, izay lehilahy mahery zay. Fa nandeha any izy fa nitsoka, niraikitra. Izay rehefa tonga Davida amin'ny teny hoe nanompo maso tamin'ny tendrombohitra, avaiza ny famonjena. Ilay tendrombohitra ilay olona lehibe, ilay olona mahery, ilay olona manan-katao. Tsika rehetra mety hoe reny na vahaolana, indrindra raha andeha ho any Jerosalema, tsy reny vahaolana. Fa ny famonjena dia avy any amin'Andriamanitra. Izany hoe raha andehantsika ho any Jerosalema, raha andehantsika ho any an-danitra fa izay tadidin'io, dia ny conseil tokony ataontsika misy norme anankiray. Inona ny tenin'Andriamanitra? Inona no izy? Inona no voasoratra? Fa satria Davida nakasaina tamin'olona, ary ny olona rehetra izy dia marina izany, sitrakolona izany, ary avy tamin'Andriamanitra izany. Satria ao fantatsika efa tsika rehetra dia tian'Andriamanitra ao an-danitra daholo. Fa satria olona no miteny, olona nangalana conseiller amin'ny zavatra rehetra. Dia jereo fa zavatra nataon'ireo rehetra dia fombafomban'olombelona. Izay mahatonga Andriamanitra miteny hoe nampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy, dia ho hitantsika. Inona ny zava-misy? Naka sarety vaovao izy ozy izy. Dia no mitondra ny sarety Iabio sy Asina. Dia raha makisika any amin'ny
Solomona voalohany misy fanomariana kely Samuel azafady Samuel voalohany faharoa toko fahaenina Samuel faharoa toko fahaenina andiny fahatelo ary natao tao sarety vaovao ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny avy tao-trano Aminadaba tao ankavia ary Uza sy Ahio zanaka Aminadaba nampandeha sarety vaovao ary dia nentiny miala tao-trano Aminadaba teo ankavia niaraka tamin'ny fiaran'Andriamanitra izany ary Ahio nandeha teo alohan'ny fiara inona moa ny sarety vaovao Uza izy niomby ny sarety mandingitsika nenteneny ralatantelo kely hoe Jesosy rehefa andeha any Jerosalema dia mitondra biriky mbola tsy nasiana zioka zany tandrina kristiana afaka ny vaovao dia madio Virgin tsika tadio atsika tempolin'Andriamanitra ataontsika amin'izao zany tonga an' Jesosy Kristy tompo miaraka an' Jesosy Kristy tompo dia zava-misy dia zao no mitarika dia abusy azy izy zany mandeha aloha Andriamanitra ao afara fa tsy izay mihitsy no izy raha andeha nareo any an-danitra raha andeha tsika any an-danitra tsisy olona zany tokony hitarika atsika araka ny tenin' Jesosy hoe Kristy no mpitarika atsika tsy misy ny olona mitondra ny sarety manao à gauche no manao à droite zay le zioky zay kristiana tsika fa voakejan'ny olona be da be le araka ny tenenina teo satria olona no mitarika ka olona tsinona no mitarika dia tadio ny tenin'ny tompo tsy hoe manompo tompo rotsy Andriamanitra tsy afaka ampelantsika amin'ny zavatra hafa mihitsy zakanao io manana zioka le Jesosy foko fantatsika zay mankanisaka amiko rehetra zay miasa faraka sy mavisaketa zany ny mino fitsarana eto ny ziokako misy aho maivana io izy fa ny akamarony amin'izao fotoana le nitenenina teo misy zioka hafa menan'ny kristiana misy vogeza ny kristiana amika inona sio raha maky ny tantara teo tsika nazirany io izy navela Andriamanitra latsaka alohantsika manaraka an'le olona miteny gauche droite gauche droite le mpitarika le mpitondro foanana zany rehefa amin'i Jesosy Kristy ko aza misy atao rainareo fa ray ny rainareo zay any an-danitra toko fatelo ambin'ny folo vakintsika kely Mateo toko fatelo amby roapolo andiny faheny aza tia ny fitoerana eo aloha eo fam ary tia ny fitoerana eo aloha sy amin'ny fanasana izy sy ny fipetrana aloha ny sinagoga tsy ny hoarabainy olona eny atsiny ary ny ataon'olona hoe raby fa ianareo kosa aza mety atao hoe raby fa iray ihany mpampianatrareo ary ianareo dia mpiranlafo ary aza milaza olona tia tany hoe rainareo fa iray ihany ny rainareo dia izay ny tany ary aza mba mety atao mpitarika ianareo fa iray ihany mpitarika ianareo dia Kristy tsy misy mpamparay masina tsy misy papy io tsy misy raha io tsy misy reny io tsy misy mpitarika io reharehibe ny io e mahatonga kapohan'Andriamanitra io ianao zany mandeha aloha Andriamanitra ho fara tsy zany ny baiboly raha mandingitsika any amin'ny tantarany tabirina kely rehefa andeha zanak'Israely dia voalaza mihitsy hoe mandeha aloha ny rahona dia mandeha le vita aloha mialoha lalana mitondra ny fiara ty dia manaraka ny rehetrarehetra re mandeha mamaky tantarany Josua tsika dia mbola zany alohan'ny hiditra ny tany Kanana io izy Josua hoe asio velanelana arivo akio eo aminareo sy ny fiara mba ahafantaranareo ny lalana satria amaky ny tany mbola tsy fantatsika Jesosy no mitariky foany daholo zay rehetrarehetra hitanareo hoe mbola misy olona fa mbola betsaka reny ahitsany mbola sasa misalasala mbola ziokan'olona daholo ny babeny
Nehemia rehefa verina tao a Jerosalema anamboatra ny rava dia zao zavatra nytenena indrisy zay izy andevo eto amin'ny tany zay menao anay andevo eto amin'ny tany sy napetsono any anarana zany hoe andevo tao Jerosalema zany hoe tsika kristiana ho anaty fiangonana nefa tsika andevo am-piangonana asy vakitsika kely zay Nehemia 4:5 Nehemia ny ao farany tantara angamba raha tsy diso anaran'i Jesosy Nehemia 4:5 ho andreto andevety zay zao ary amin'ny tany izay menao tazana hinanana mivokatra sy ny soa avy aminy indreto andevety zay ary mahavokatra be izy kanefa ho an'ireo mpanjaka izay mitendry no manapaka anay no ny fahotana ihany eny manapaka ny tenanay sy ny biby fiponay araka ny sitrapony izy ka izy mitaorina mafy zay andevo ao Jerosalema dia voalaza mihitsy hoe mpanapaka anay ozy izy ny mpitarika zany izy daholo no mihinana mivokatra izy daholo no mihinana ny randoloboka dia araka an'ilay tenenina mabavy te ianao daholo manao nrehetrarehetra voakeja ny mpanapaka voakeja ny mpitantana tena efa nytenen'Andriamanitra rehefa nisafidy ny Saoly ny olona Saoly le olona lava-tsanana le mpanjoaty be efa nytantaraina teto efa nisy fampianarana zany zay ny tian'olona alô isy mpanjaka anjaka anay tsika ny mora atao isy mpanjaka alô isy mpitarika anay mitezitra Andriamanitra aho izy dia Saoly nisafidiana no sitrapony olona dia hoy izy Andriamanitra hoe ny mpanjaka anareo dia alainy ny zazalahinareo alainy ny ombonareo alainy daholo ny zavatra anareo rehetrarehetra izy ny anjakana fa ny mpanjaka ho izy Samuel dia tokony Andriamanitra voakejany io sika zany le sarety io le sarety zay tokony andeho any Jerosalema dia ny magaga dia zao ny olona rehetra mitsinjaka zany hoe misy zavatra zany hoe tiantsika maro sa mandeho any an-tany daholo kristianina mandeha ao teny katolika sika zao many paradisa ny tanjony Bouddha many paradisa ny tanjony ny silamo many paradisa ny tanjony fivavahana rehetra io andeho any an-danitra daholo faly ny olona dia mitsinjaka ihany ohatra nataony Davida tena atao amin'ny tompo mihitsy araka sitrapony Jesosy ty azy ty tona ho any Jerosalema tsika fa mivily lalana rehefa avy eo satria nany tsy araka ny sotrapon'Andriamanitra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na makany an-danitra zany dia nikonseye tena izy dia Andriamanitra dia ty le izy Baiboly verifie ato daholo araka sitrapon'Andriamanitra daholo hoe zavatra torina aminao araka sitrapon'Andriamanitra daholo hoe zavatra rehetrarehetra fa tsika mantsy a le akamarony olo matoky loatra an'izay teny hafaty teny tomarina izy ny Baiboly tomarina zany a tsy fantatra hoe diso tena marina mihitsy zany akizakely le Josoa zay na tonga tegn'Andriamanitra amin'ny teny hoe tsisy tokony atao lohany efa tsy Kristy Kolosianitsika dia zay mba izy ny lohany amin'ny zavatra rehetra Kolosianina Josoa 3:3 ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny tompony ka nandidin'olona hoe rehefa hitanareo fiara-fanekeny Jehovahandriamanitra ary le vita mpisorona mitondra azy dia mialana zay tenareo ka manaraha azy kanefa sy elamelana moroa arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana zay mety alianareo fa tsy mbola naleoanao koa ny lalana zay ny lalana zay ny Andriamanitra aloha mitary
izy aloha tadio ny teny jesosy hoe zany mpiandra mamoaka ny ondry amin'ny valy ary mandeha eo alohany aho izy dia miondriko manaraka fa tsy hoe miondriko mandeha manoloha dia zaho manaraka. Misy fotoana ny fiaran'Andriamanitra io tany Filistina tany fahavalo. Rehefa tany Filistina tany fahavalo dia zavatra mariavaka izao ny Filistina nanaraka tsara ny zavatra nasain'ny tompony atao. Fa ny Israely indray tsy manaraka ankizy kely izay tantara zay. Samuela voalohany toko fahenina tsara vakinareo tsara tantara fa niady ny Filistina sy ny Israely zay fandeha tantara. Dia rehefa niady ny Filistina sy Israely dia babo ny Israely dia babo ny fiara dia nifina tany Filistina. Rehefa tonga tany Filistina dia nisy bay misy fery misy kapoka nataon'Andriamanitra tany Filistina dia tsy hitan'ilay andriana Filistina hoe ino ty zavatra manjoantsika ty. Dia hoy izy naka mpanandro zareo zany ohatr'izay olona voyant sy ohatr'izao dia nitena hoe Andriamanitra Israely no mikapoka anareo fa zao atao mangalao izy omby vavy mbola tsy nasiana zioka sarety vaovao dia ataovy eo izy ny fiaran'Andriamanitra dia asivy sorona dia misy totozy volamena ohatr'izay le tantara dia zao izy raha Andriamanitra Israely no mikapoka anareo dia hitanareo izy fa mandeha amin'ny lalak'izorany io raha ataonareo zay dia nareo manaraka ho faly. Zany hoe dia vakitsika kely eo toko fahenina andininy fahafolo andininy fahafito aloha dia aveo dia diantsika andininy fahafolo Samuela voalohany toko fahenina andininy fahafito andininy fahafolo dia andininy fahafito vakito ho ankehitriny manaova sarety vaovao ary mangalao omby vavy mitaisa izay tsy mbola nasiana zioka zay le raha ataontsika hoe kristianina mbola vaovao zany ho virgile zay zany mila mitondra Jesosy zay le tokony fatatsika fa olona madio no afaka mitondra ny anarana kristiana. Olona madio no manao ny asan'ny kristiana. Olona madio zany fa tsy olona hoe sady manao zao ianao manao zao voakenjy ianao tsy mety. Dia avy eo amin'ny toko fahafolo dia nataony olona zany tanaky ny vavolomitaiza izy dia nafeny tamin'ny sarety ireo fanizanana narivona teo trano dia napetany teo amin'ny sarety ny fiaran'i Jehova sy ny vatakely ary ny totozy volamena sy ny sariny vay ary ny omby vavy mizotra maintsy amin'ny lalana manakany Betisimesy. Dia Betisimesy zay rehefa faritanin'ny Israely dia nandeha tamin'ny lalambe ka ny mama teny am-pandehanana ary tsy nanio amin'ny akavana no amin'ny akavia ary andrean-dany Filistina nanaraka azy. Any hoe zava-misy dia izao ny andriry praisa zany Filistina tao farany fiaran'Andriamanitra dia Andriamanitra tsisy olona nitary no mitondra irerin'ny sarety nakany amin'ny lalana kamera Andriamanitra rery zay hoe ziogan'Andriamanitra rery. Andriamanitra toko tsy afaka ampiarahanao amin'ny lalana tsony. Andriamanitra tsy afaka ampiarahanao amin'ny zavatra hafa itsony le dirantsika rehefa vo fa Andriamanitra dia Andriamanitra rery no mitondra no mitatana no mifehy na ho aiza ianao na ho aiza indrindra raha makany an-danitra conseil zay tenenin'Andriamanitra raha zay tenenin'Andriamanitra raha fa be da be ny voakezany mampalahelo mihitsy le tantara ohatran'le teo reny. Mpanompon'Andriamanitra io abiosy aiza daholo mbola mangetra mbola baibaiko ny mpanompon'Andriamanitra ny vahoaka hoentiny zany tsony eo amin'ny tompo zay ne mahatonga ny minenjery satria tsy zakanao zany mitondra manaraka an'izay zao zay nefa miteny hoe tery fa tery ianao zany mbola misy nanatery ianao ankoatr'izay any ka tsy maintsy avela zany aloha avela Andriamanitra satria miaraka amin'Andriamanitra dia finoana zay mahatonga anazy taty afara tsy hitany fa mitany dia olona mitondra sy mitany dia nazera amin'izay latsa ina rehefa ho tana lehibe atao mpitany nandeha namonjy izy nandeha namonjy an'Andriamanitra nandeha namonjy an'Andriamanitra nanampy an'Andriamanitra mbola tsy vita iny Jesosy mbola tsy vita amin'ny famonjena fa anao ampinay apohany tompo. Andriamanitra tsy mila famonjena amin'ny hafa. Andriamanitra tsy mila ampinao zany na ny ray azy. Saka koa natao Petera rehefa andeha any amin'ny rakatany Jerosalema
misy ana isy sambotra ny tompo dia nakasambatra tena dia kapa mpisorona be kapa ny sofiny mpisorona be le mpanompo mpisorona be dia nafaka ny sofiny dia izy Jesosy aprimo sabatrao aprimo sabatrao mankeny azy fijaliana ny tompo tsy mila vonjy-petera zany tsy mila fanampiana aminao ny tompo amin'ny famonjena izy manomboka miozy izy dia izy koa mamarana azy raha mamakytsika ny misy 42 dia izy hoe iza ozy izy a iza ozy izy no nanome azy aloha mba ndraisany azy ndray fa izy nanao zavatra zany hoe tsisy olona nanome zavatra ny tompo zany aloha hoe tsisy ny poirana zany efa tsy andriamanitra izy foana ka hatrany voaloha ka hatrany farany kapohany izy ary rehefa kapoka izy tonga dia le mpitarika mihitsy tadio zay ny fitsaran'andriamanitra izy dia avy eo an-tranoko rehefa kapoka ny Jerosalema izy tamin'ny andron'ny Ezekela dia ireo olon'ny Israely no kapoha amin'ny voalohany zay nanompo sampy nitezy tamin'izay Davida tsarariny zany kosa ve tsarariny kosa ny ataon'andriamanitra zany koa raha mety misy voakapoka ny mpitondra antsika dia tena tsy izy kosa nyrehatra be ao amin'ny asan'ny tompo tsy mirehatra be amin'ny asan'ny tompo io fa inona ny voasoratra zay mahatonga Paoly miteny ny Romana 10 hoe mazoto izy ireo manao ny asan'i Jesosy nefa tsy araky ny fahamarinana dia be da be ny olona mazoto manao asan'ny tompo nefa tsy araky ny fahamarinana akitsika zay Romana 10 Romana 10 andininy faro fa vavolombelony reny ao fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana satria tsy nahalala ny fahamarinan'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra izy ka mitady anamarina ny tena dia tsy namaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra fa Kristy ny farany lalàna ny fahamarinana izay rehetra mihitsy be zany kristianotro zany jery anao teo mainty Jehovah sy mormon zany tsy miratsy zany izy akasabotsy mitovy miaraka amin'ny akanjo montina tsara fa tsy araky ny fahamarinana jery anao sognamo zany mavita mihitsy manolotra ny ainy manao kamikaze mieritreritra azo ny lanitra fa tsy araky ny fahamarinana be da be fa indrisy ny kristianina ankehitriny malala ny fahamarinana tsy mahita manao an'izany zay rehefa tonga ny tompo miteny hoe moramora kokoa izy niazo ny Sodoma sy Gomora no ny aminareo tamin'izany satria jiosy nisy an'i Jesosy tao malala ny fahamarinana nefa tsisy zavatra natao dia tsika raha malala ny fahamarinana zay no manasantsika mitory zay mahatonga zay tokony mitory koa tsika raha za mipetrapetraka fa miperiky ny tsara azy amin'izany androzany izy tsika manana rariny mihitsy na dia tory sy rehetra ho an'i Jesosy manana rariny be tsika rariny mihitsy tsika raha hitory sy mirehatra nanolo tena ny kristiana ny tao baiboly dia manampy foana manampy tadio tsara rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Eva hoe rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Adama hoe amin'ny andro inananao ny azo finananao amin'ny andro inananao ny ozy izy dia mifaty toy ianao rehefa nitenen'ny Satana amin'izay efa izy toy izy hoe rehefa nitenen'Andriamanitra izy hoe aza inanana sy aza tendrena zany hoe nampiny le izy manampy foana zany tsika manampy asa sao dia tsy tanteraky iny aloha sao dia tsy vita ny famonjena ohatr'izany koa Abrahama i Abrahama izy ny ten'Andriamanitra dia zao vakitsika kely zay Galatiana 3:1 anisany tena mangejany kristianina amin'izao mantsy dia ny lalàna mitadivareo tamin'ireny tsika resaka any dia mbola hitaka any misy salasalana be amin'ny kristianina ankehitriny sy ny lalàna ho azavaintsika zay tena essentiel ho azavaintsika androany inona ny lalàna
inona mahatonga anao a inona zany lalàny am'izay mba fatatsika tsara ny tena dika io koa mbola mangetsy io koa mbola napetraka ny mpitarika koa io am'izao napetraka ny abusy azia Galatiana toko faefatra andiny faraika ambinipolo milaza amika ianareo izay teo ambany lalàna tsy renareo va ny lalàna fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanak'Arola ny anankiray tamin'ny andivavy ary anankiray tamin'ny tsy andefo kanefa ilay tamin'ny andivavy dia nateraka araky nofo fa ilay tamin'ny tsy andefo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana ary izany dia zay tao fanoharana fa izy vovavy dia fanakenareo anankiray avy tamin'ny teny vohatra Sinaika nametraka ka miteraka ho fanambivozana dia Agar zany ary hoe ny Agar dia teny vohatra Sinainy Arabia izay mifamaly amin'ny Jerosalema ankehitriny fandefo izy mba amin'ny zanany fa Jerosalema any ambony kosa rentsika tsy mba ndefo fa voasoratra hoe mifalilo moa izay tsy miteraka miatsoho sy minanana ianao izay tsy mbola mety jaza fa ny zanaky mitondra tena dia maro tsy manambady fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka zao ny voasoratra i Abrahama ozy izy nanana zanaka roa taranaka Abrahama daholo ary anisan'ny tena hoe miteraka ny olana amin'ny Moyen-Orient am'izao dia samy milaza taranaka Abrahama daholo satria ny arabo koa dia taranaka Abrahama avy amin'ny Agar dia nohony hoe Andriamanitra zany nampandova ny zanak'Israely hoe avy amin'ny taranaka ao no meko ny taranaka ao io Jerosalema sy ny tariny io sy Israely dia zay no tonga ny ady akehitriny miady ny daholo io Jerosalema zay koa taranaka Abrahama nefa Andriamanitra teny avy amin'ny Isaka no antsoina ho taranaka ao satria ho manino satria Andriamanitra dia niteny satria Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama mihitsy hoe hiteraka ianao avy aminao no tanina firenena rehetra tamin'izany mbola tsisy resaka ininona mihitsy mbola tsisy tamorana mbola tsisy ininona mbola tsisy lalàna Isaka dia avy amin'ny teny fikasana zany hoe natonga ny Isaka ho teraka tsy Abrahama mihitsy ny asa zay le teny miteny Andriamanitra ho teraka izy nefa efa 7 taona dia miteraka finoana dia iny nanamarena-Andriamanitra azy avy amin'ny teny zany zay mahatonga atsika hoe zanak'Andriamanitra no tenin'Andriamanitra raha mamaky an'io tsika dia miteny mihitsy ny tenin'ny tompo hoe milazanty nareo Galatiana moa nandraisanareo fanamasina tamin'ny asan'ny lalàna ve sa tamin'ny fitoriana amin'ny finoana dia jerentsika daholo zao tsika rehetra amin'ny jolofavolombelona natonga nareo afaka natonga nareo nafantatra amin'ny famarinana nisy ny fitandremana ny sabata ve nisy ampafolotarenana aloha ve nisy kisotsy nohanina ve fa tenin'Andriamanitra no nafafa dia niteraka finoana dia zay natso hoe zanaky Abrahama tsy fa ny anankiray dia zao tonga taretrany Abrahama izy mama mivadiny hoe mety tsisy an'izany ka allo ianao hiteraka io agara-panompoka dia io vadio miasa mba azo zaza mba azo n'le fahamarinana mba azo n'le teny fanekena dia miasa Abrahama dia zany ny betabe miasa izy mba ho vonjena miasa izy mba hanao antsisy mba ho tafiditry ny lanitra Agara ozy izy dia mpanompo fanandevozana ao anaty lalàna azareo tsara mahasamihafa azy Andriamanitra miasa amin'ny teny fotsiny rehefa namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra tsy nanao zavatra hafa hoe nisy asa natao tao fa ny teny izy tamin'ny izy ny tany dia tsisy endrika sady foana néant vide tsisy ninona dia ny teny izy hoe misy iny mazava dia misy ny mazava zany hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra raha manao fahagagana miteny izy aloha Moïse rehefa manao fahagagana tsy avy aminy mihitsy hoe tonga dia ndeha manao fahagagana miteny anao Andriamanitra ampiakaro ny tenanao miteny Andriamanitra saranao ry Elita dio tsara tamin'ny nambasaka afo dia miteny zao hoe araky ny teneninao tamiko no nanaovako an'ireo zavatra ireo zay izy vao nanao any kariny le fitadonana tampamambaly fa ankehitriny atao aloha miraka dia hiteraka finoana dia zay vao alefa ny teny mandeha azy amin'ny méthode zany fa mivily lala tsy tonga kahatramo fara fa ny Andriamanitra miteny izy aloha dia misy finoana dia zay ianao zay vao afaka zay ianao zay vao misy mirakla raha teny izy zany tsisy mirakla zany eo mitombona fa miteny sy mifinoana ny miasa manome mirakla raha tsy volontaire personnel fiandrianana hoe famirapo ny manondra fo izy
inona raha ny lalàna ny lalàna io dia voalaza mihitsy any amin'ny romana valitsika ny romana romana toko fafito fa fantatsika fa araka amin'ny fanany lalàna fa izao kosa nofo namidy mandeviny ota zany hoe lalàna izy araka ny fanahy zany hoe nofonao io tsy mahay makatoan'io tsy mavita manao an'io nofonao io miezaka be io mavita an'izany aza mitsangajanga aza mandagy voatery be matsiary samba io fa tena voagetso misy lalàna be a fa ny lalàna izy Paoly dia amin'ny fanahy dia amaksika ny Galatiana dia izy hoe fa nivokatra ny fanahy kosa dia izao fitiavana famoram-panahy fahalemem-panahy fa be da be ny famindrapo tsy misy lalàna mifanohatra amin'ireo zany hoe raha mandeha amin'ny fanahy ianao automatiquement tsy manan-kerinao ny antsoina hoe lalàna satria anao tsy hijangajangy izany tsony satria anao tia olona ho azy zay ny tena heriny azy fijalian'i Jesosy zay ny dikany fanamasiny raha tianao ny akatoro lalàna tsy tokony mamorseteny ianao fa mitanjona dia mandehana araka ny fanahy izy Paoly vakio Galatiana manao automatika ny lalàna ianao lalàna izy Paoly dia hoatokanao ireo olona mpandika lalàna fa raha tsy mandika lalàna ianao tsy manan-kery aminao ny lalàna azonareo tsara vakitsika andreo amin'ny romana toko favalo andiny fahatelo sy faefatra fa izay tsy hain'ny lalàna satria nofo malemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naneraka ny zanany nahaka ny endriky ny nofota sy ny amin'ny lota ka nanameka ny fotoany nofo mba tanteraka ny famarinana ilain'ny lalàna mitsy izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy ny lalàna dia araka ny fanahy azavaiko amin'izay izao araka ny fanahy satria be da be débat aka ohatra hoe tsika ohatra hoe sabata olona hitandrina sabata ve tsy maintsy sabotsy ary no vavaka tsy maintsy lady ary no vavaka araka ny fanahy izy ny tenin'ny tompo Andriamanitra rehefa namorona tany sy ny landa dia izao no nataony tamin'ny andro voalohany ozy izy nanao mazava izy dia nisy hariva nisy maray jour 1 hoe andro voalohany tamin'ny andro faharoa izy dia nampisarahany ny rano abakabaka rano ny ambony abakabaka sy ny ambaniny abakabaka dia nisy hariva nisy maraina andro faharoa tamin'ny andro fahatelo dia nanao ny hazo rehetra fihinam-boa izy nisy hariva nisy maray tamin'ny andro fahaefatra izy dia nanao ny kintana sy ny lanitra sy ny masoana foana famantarana foana dia nisy hariva nisy maray tamin'ny andro fahadimy izy nanao ny biby rehetrarehetra sy any anaty ranomasina sy tena ny fomarita dia nisy hariva dia nisy maray tamin'ny andro fahaenina izy nanao ny olona dia nisy hariva dia nisy maray tamin'ny andro fahitso izy dia tsara tamin'ny andro fahafito dia tsy nasintsy hoe nisy hariva nisy maray dika nisy hariva nisy maraina zay ny andro zay ny fotoa fa ny fitsarana ny tompo tsy nanao nisy hariva tsisy andro tsoa ary dika dia fitsarana repos mitsahatra mamaksika ny Jeremiany dia anisan'ny fahotana ataony zanak'iraiky Israely dia izao nareo izy mitondra entana amin'ny andro sabata mivesaka entana efa mivavadin'i Jerosalema izy tsy mahazo ampidirana entana amin'ny andro sabata eo mivavady mamaky kotsika ny Néhémie dia molotrany any apetrao eo mivavadin'i Jerosalema izy izy ny entana reo tadio ny teny tompo makanisa tiako nareo izay mivesatra eta sy miasa fana fa zany ny menareo fitsara zany hoe ianao izay miasa nandrisy ny herinandro ataontsika zay ny fanoharana teo amin'ny andro création ao Jesosy any ianao mitsara ary araka ny teneniko teo hoe tsisy hariva tsisy maraina tsony io tsisy hariva tsisy tompo mihitsy ny fitsarana midika sabata dia repos zay fa tonga baiboly miteny hoe ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana tsara rehetra izy tsy hainy manazava azy tena tsy hay hazavaina neny tsy hainao hazavana tsy hainao hazavaina zany hoe fiadanan'Andriamanitra zany dia tabe tsika mety miaina amin'izany ao po ao io
ianao tsisy fanamelohan-teny zany mihitsy na hivalaka na tsy hivalaka rehefa ho Jesosy. Ianao tsisy tena hoe ny fanamelohana azy avao dia rehefa sendra manoto ianao dia mavesaka be izay ihany. Izay ihany fahalalana kristiana manota dia famasina. Fa tsy andro tsony io. Ny tena tandidiny sabata tena izy ara dia ntsony ary fotoana izay hitsahatra amin'ny firenena rehetra tsisy asa atao izany tsony fo fampandrosonana ny tompo sy fidiranan'i Jesosy. Fa tsy andro mihitsy io. Jesosy mihitsy io. Raha omponao Jesosy, zany entanao mavesatra zany fahotana ny tenenao izany. Izay mavesatra isan'andro isan'andro. Ianao izay miasa tsisy fitsahara, miodikodina tahaka amin'ny andro anankena teo, latsinainy talata labilaka misy zoma latsinainy talata miodikodina ianao mitady vahaolana tsisy. Miodikodina ianao hitady vahaolana tsisy. Fa raha vao mahita Jesosy indrem-pandeha monja, mibebaka maro. Hitanao zany hoe tony zany. Hitanao zany fatokisana zany. Zay ny fitsahara. Zay raha ny sabata ohatra. Moïse dia tadidin'i Jesosy Kristy tompo. Moïse sy Jesosy mitovy. Zanak'Israely l'olona izay voakeja amin'ny fahotana. Zanak'Israely voakejan'ny Ezipsiana. Tao anaty fanandevozana, tao anatin'ny fahotana, tao anatin'ny faty. Dia inona zava-misy? Moïse tamin'ny voalohany namono Ezipsiana raha maky ny tantarantsika. Zareo no famonjena Moïse aloha fa tamin'ny herin-tena. Dia rehefa avy eo nisy Israely anankiroa niaty. Dia mba te handamina zany Moïse, mba te handamindamina zareo, mba te hamonjeny zareo. Dia hoy izy le Israeliana hoe iza hoy izy nandidy an'ny lahanapaka anay. Zany hoe tsy te hovonjeny Moïse zareo. Dia lasa Moïse mitsoka. Dia tany izy nanambaka. Dia nefa tamin'ny lala Moïse izay nilaviny iny namonjen'Andriamanitra Israely. Ohatr'izay koa Jesosy Kristy tompo izay nilaviny jiosy sy nilaviny olona maro. Dia nikisaka ny jiosy Andriamanitra dia nanambady ny fiangonana. Dia hiverina indray Jesosy Kristy tompo hamonjy ny Israely tena izy amin'ny andro farany. Tovy mihitsy ilay tantara. Maka ny arona koa tsika, arona koa dia mbola tandidin'i Jesosy satria mpisorona be. Amin'ny mpisorona io dia zao mpisorona be. Mpisorona be zany sy ny zanany izay ihany manao fanatitra, izay ihany manao fanompoana amin'ny alitara. Fa tsisy olon-kafa, tsy mahita misy nareo hoe Joda na non. Fa tsy maintsy mpisorona. Tsy maintsy raha mpisorona be zany. Zany koa dia mbola tandidin'i Jesosy. Izay ny mahatonga an'Andriamanitra lasa nofy. Mba hitovy amintsika. Satria misy lalàna amin'ny zanak'Israely manao an'izao hoe raha ny lalànao izy voagetra ao anaty fanandevozana tsy malotroso dia voabary lasa esklava dia ny manavika azy izy dia niavany akaiky. Dia izay mahatonga Jesosy Kristy tompo tsy maintsy natao olombelona mba ho avantsika akaiky. Satria ny ray aman-drenitsika rehetrarehetra koa mbola voagetra daholo dia tsy maintsy mila an'Andriamanitra mihitsy zany mitafy nofo raha maky ny Timoty. Andriamanitra ray io fa tsy hoe Andriamanitra zanaka na tsy fantatra. Andriamanitra ray tonga nofo ny Jesosy Kristy tompo izay ny anarany. Dia rehefa nahazo nofo amin'izay izy lasa ray dia lasa ray aman-drenitsika rehetra. Dia manana droit izy manavitra antsika amin'ny fahotana. Ny Levita zany dia mitovy raha amin'ny Arona sy Mosesy. Dia ireo Levita ireo ihany koa no afaka manantona ny tabernakely sy manao mirara ny tabernakely. Zany hoe raha vao tsy Levita zany ianao dia tsy mahazo mihitsy ianao hanao fanomponan'Andriamanitra. Dia mbola mitovy amin'ny teo ihany. Raha mamaky tsika any Petera, tsika zanaky ny teny fikasana tamin'izany zany hoe tamin'ny teny niterahan'Andriamanitra atsika. Tsika koa ny Levita ao izy Petera. Manao fanatitra mpisorona ao an'Andriamanitra noho ny amin'izy noho ny Jesosy tonga nofo Andriamanitra lasa olombelona. Mahay mirahana tsika. Tsika ihany manana droit zany fa raha tian'ilay olona rehetra izay midera sy ireo manao fanompoana rehetrarehetra ny fa rehefa sitrapon'ny tompony anao asa fanompoana dia mila miditra amin'ny Jesosy izy mba hitovy raha. Zay maha Levita azy satria tsika ilay Petera.
tena faharoa koa isoro ny lolom-podiny voalohany koa isoro ny lolom-poreheta sy ny fitakaneta sy ny fitsaram-belatsika sy ny fialonana ary ny faratsiana rehetra fa tahaka ny zaza voateraka dia mandriny no mpanatsy misy fitaka mba hitomboana roa amin'izany amin'ny famonjena raha tahinona an'andra nareo fa tsara ny tompo izay atononareo tony vaty velo ny laviny olona fa voavitan'andriamanitra sady soa ka dia hitsangana petera voalohany a toko faharoa aiza faty petera voalohany toko faharoa koa isoro ny lolom-porehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fahatseram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanavatsiana rehetra fa tahaka ny zaza voateraka dia mandriny no mpanatsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ny famonjena raha tahinona an'andra ianareo fa tsara ny tompo izay atononareo tony vaty velo ny laviny olona mpanao fidian'andriamanitra sady soa ka dia atsangana koa ianareo vaty velona trano fanahy zay le taim-polo tsika ny te-polo trano fanahy ohatrany hoe misorona be tamin'izany dia izy manao ndraikitra ao amin'ny taberna kely dia amintsika tsika ny te-polon'andriamanitra dia ao amintsika ny tompo dia inona ozy izy ho fisoronana masina anatitra fanatitra sy hitrak'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy zany hoe zay nataon'ny kristiana ny fanatitra moa dia ino raha mandinika ny fanatitra tsika ao amin'ny oasany ao amin'ny levitikis io dia zao ny fanatitra ozy izy dia avaozy foana oka tsy ho tramaraina satria raha ohatra zany ka misy olona malota dia manome anazy mpisorona tadidiny jesosy ay le sakrifisy koa mbola tadidiny jesosy zay mandriamanitra azy tena rehetrarehetra mihitsy izy dia iny tsy azo atao tramaraina fa na arina na ho an'ny mpisoro zany dia mbola tadidintsika hoe raha fiarahantsika amin'ny jesosy ny monotonina be mora leotsika satria mila avozina foana satria le fanatitra amin'izao dia fanatim-panahy dia fanompo-panahy mety ataonareo zany dia misaorana ho izy ny tompo fiderana vavaka raha mamaky io tsika dia ombany eo dia mbola misy an'izany any koa andiny fasika fa ianareo koa zao izy dia taranaka voafity fanjakam-pisoro ny firenena masina olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo na tsara anylainanitra anareo hiala amin'ny tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga ianareo dia ianao izay tsy firenena fa iny ankehitriny kosa olon'andriamanitra zany hoe tsika fanjakam-pisoro na firenena masina raha mamaky tsika ny apokalypsy toko fahavalo izao voalazany hoe izy le anjelo izy a naka lovia dia natao teo amin'ny alitara-panendanitra reo izy no dia misy fofona manitra teo anaken'andriamanitra izy dia vavaka nataon'olona masina zay ny fisoronana zany amin'ny ara-panahy vavaka fisaorana fiderana fanolorantena ny fo satria raha mandinika ny lan'andriamanitra tsika dia ny nomero toko fahavalo ambin'ny folo dia zao voalaza levita hozy izy tsy manana anjara lova fa Jehova no anjara lova zany hoe levita zany tsy mandao mpafolo-karena raha mamaky mbola hitra amin'izay tsika ao fa ny zanak'Israely manome fanompoafolo-karena any amin'ny levita dia io ara mifaly miaraka fa tsy hoe ho an'ny levita reny raha mamaky tsika ny Deutéronome toko faefatra ambin'ny folo raha inao izy izy angoavy isa-taona izy ny apafolo-karenanao isaky ny telo taona le miakatra any amin'ny telopolo dia io le angalana ny apafolo ny tena mankaren'andriamanitra dia mifalianao izay sikaky ny tianao amin'izay fonao rehetra ozy izy na misy tokana eo misy divay eo dia miara-faliana sy ny levita dia amin'ny apafolo miditra any amin'ny tranon'andriamanitra azona hoe tsara akitsakely zay momba ny mpafolo-karena zay eo koa mantsy ny tena misy ady be zay mahatonga ny hoe ianao rehefa levita ohatratsika dia zato isan-jato miaraky ny toriny iny ny fiainanao ray manontolo an'andriamanitra daholo ny volanao rehetra manontolo an'andriamanitra daholo io tsy resaka hoe tsy maintsy mankany-piangona ny volo tsy izany io mety makeny manky io mety amonjenao olona io mety anaovanao fitsabony io mety fidiananao sakafo sy vary ataonao anokena ny tombo fotsiny fa tsisy lalàna be ohatr'izany tsona satria fivelomana mihitsy ny levita dia fivelomanao mihitsy koa zany ny volanao ary io tsy isam-bolana zany fa isan-taona isaky ny telo taona ary miaraka mihinana amin'ny daholo fa tsy hoe ny amin'izao mantsy ny levita efa lasa mpisorona rereny ambony any Deutéronome toko faefatra ambin'ny folo
izay aloha le numérique fa 20 andiny fahefatra amby numérique fa 20 andiny fahefatra amby roapolo. Asika manitsika tsy mandao mpafolo-karena atsika efa le vita nony amin'ny raha Jesosy taranaka ane Jesosy zanaka ane mana ohatrany hoe ry Arona sy Moïse dia ny vita ihany no tsy mandao mpafolo-karena andiny fahefatra amby roapolo. Fa ny fahafolo-karena zanak'Israely izay terinoan'i Jehova dia efa nomeko amin'ny taranaka le fikofana izany lazaiko aminareo hoe tsy hanana ny voan'ny zanak'Israely izy. Dia raha toizantsika kely ry miakatra ambonimbonitsika ny andiny faharoapolo dia izao mivolaza aloha Jehova taminareo tsy mba hanana lova amin'ny tany ianao sady tsy mba hanana anjara io any fa izao ny anjara masolovanao ny zanak'Israely. Fa Andriamanitra tonga dia izay servisina Andriamanitra ny asa ny fanontona fivelomana izay. Fahefatra amby folo. Raha mamaky io nareo andiny fahefatra amby roapolo sy fahavalo amby roapolo io ny tantara momba ny resaka fahafolo-karena. Andiny fahefatra amby roapolo fakita fa raha lavitra loatra ny lalana alianao ka tsy mahatonga izany zavatra ianao satria lavitra anao loatra ny tany fidin'ny Jehovahandriamanitra ao ampitonterany anara fa ny tany fian'ny Jehovahandriamanitra anao. Ankehitriny vao mahita tamin'ireo nareo fa diso efa tsika izany hoe toerana nametrahana ny anara ny tempoly taloha izy voafehy. Araka ny ten'Andriamanitra minoa raha vehivavy minoa n'Andriamanitra izy ary minoa koa ho avy ny fotoana izy tsy atao titerimbory titsony ny vavahany na Jerosalema. Fa Andriamanitra izy izay mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy dia mety teo zao spirituel daholo. Dia izay ny sens tena zay mihitsy. Dia amidinao ny vola ary fonosinao ny vola ka hoentinao tananao akany amin'ny tany izay vidin'ny Jehovahandriamanitra ary ny vola dia amidy io amin'izay zavatra tiany fanahinao na tovay na tô na izay zavatra hafa tiany fanahinao ary ao ka minatrehan'ny Jehovahandriamanitra ao nananao izany hifaninao amban'ny ankonanao ary ny vitao tanananao dia azafonao fa tsy mananjara lova izy. Samy hafa mihitsy zany vahoakan'ny Israely hafa mihitsy le vita tsy mandao mpafolo-karena efa nazavay taontsika teo tsika zany ary voalaza mihitsy ary miara mifany zareo tsy atolotranao any fotsiny mpafolo-karena fa miara-mihinana eo daholo. Ankehitriny izy lasa filana intéressé businessman marketing zany daholo. Fa Andriamanitra amin'izao hoe tena zany tena nareo fa isaky miresaka amin'ny izy tena tezitra mihitsy tena tsy mampalahelo tsinona le zavatra tena mampalahelo mihitsy. Beta be bishop sy beta be voamy reny bishop reny fitaka be reny tsy hoe séducteur attraction charme mba hikotina an'le olona dia charme hira tsara be ny akanjo tsara be fa mitombotsy oloko anareo mitombotsy zany tsy tianao izy fona le teneko mitsoka reny olona vao Jesosy zany mitory. Ankehitriny ny olona te hanompo an'Andriamanitra daholo araka le tenentsika le tantara tany hoe sitraka olona rehetra izany. Ny olona rehetra zany dia tian'io andeha any an-danitra io daholo, ny olona rehetra zany dia tian'io hivavaka io daholo, ny olona rehetra zany dia teo andeha any an-danitra ary tsisy mihitsy olona tenenao hoe raha vinaty ianao andao nandeha any amin'ny ely ve fa ny paradisa tsisy tenenao zany zaho any amin'ny ely tsy misy. Fa ny tompo rehefa miteny tsy tiandry zareo tsisy ty roapolo amby zato tsisy anyty tamin'ny olona mivokisana miaraka amin'ny nasitranana sy rehetrarehetra satria marary teneko foana sarotra zany teny zany mafy zany teny zany izy rehefa nampianatra Jesosy. Ankehitriny ianao zay mitsaotsony fanamasina dia napina le araka ny tenentsika teo napina ane ny tompo e napina satria tsy natarika olona tsony. Napina Jesosy satria tsy mataona olona tsony apina metody samy hafa ny rapo ny pop ny rastasy ny tsaiko tsony na ohatra hoe évangélika ny zomba
pastera mihitsy naino zany zomba mba hatarika amin'ny tanora izy izy dia manao zomba zay kristianina nampihana indray Andriamanitra amin'ny asany dia tena zava-tafa afitsy izy tantara zany dia verina foana zany tena soratra amin'ny baiboly dia ankehitriny miainatsika inona moa nytabirina tokoa iny tsara mifantatsika nytabirina kely nytabirina kely io a dia mizara telo dia mifefy izy manodidina dia misy varavarana vavahady anankiray a midiranao dia ao anatiny ao misy ny efitra masina sy efitra masina indrindra io tsy hitan'olona mihitsy ary tsy hitan'ny vitanao fisoroanao raha tsy mahita an'io na mpisorona manao ny altara fa tsy mpisorona be izy miditra ao dia io sarina daholy izy rehetra ny avy ny fefy ny tabirina kely a rometatra sy 20 eo raha tsy diso zay sady dia fantarantsika hoe séparation ianao zany raha ty ivelany aty tsy mahatazana mihitsy ao anatiny ao raha mba tiatazana anao ty alalany ao dia tsy maintsy le vita ianao zay le tenen'i Jesosy hoe mifanjakan'Andriamanitra dia miafina ao an'izay very miafina ho amin'ny fireneny jojo zany miafina ho amin'ny fireneny Robeny zany miafina amin'ny zanak'isa rehetra manodidina ny ao fa le vita sy mpisorona ihany a manana akse ao ny malalany ao satria mitokan'Andriamanitra dia raha teo ao ianao dia tsy maintsy makeo vavahady ianao dia zay tadidio Jesosy zany vavahady raha te alalan'i Jesosy raha te alala momban'Andriamanitra te alala dia tsy misy makany amin'ray fa tsy amin'ny lala tsy misy tsisy olo tsisy ninona fa Jesosy Kristy tompiany dia raha vao mandeha anao vao mahita ho vavahady eo a fa ny ankamaroan'ny kristianina amin'izao dia tia ho vavahady zay converti ihany a ihany eo vavahady zany ianao a vavahady zany ilanenana toerana anankiroa ohatran'ny io tsao vavahady sady ivelany ianao zany ny anatiny zay hoe misy amin'ny mélange amin'izao zay mahatonga kristianina mélanger vavahady zany ianao reo vavahady eo morana nasotomana anao iverina ty ivelany fa raha miditra ao anatiny ao ianao arakaraka midiranao any anatiny ao tsy voasintana ntsony ianao fa mikatiny io tsy hita ary rehefa tsy hita ao ianao a tsy fantatao ntsony daholy satria misy an'le fiefy le rometatra sy 20 tsy fantatao daholo ny monde rehetrarehetra zay le apart mbola zay le sanctification raha mbola teninao tsy fa ny ankamaroan'ny kristiany eo vavahady eo fotsiny dia eo dia mbola mélange mbola ao ihany fomba azao tontolo izao dia mahita zavatra marinana ny tenana be da be mihitsy satria izao midira amin'ny lalina ao izy midira amin'ny lalina ao izy ny antsin'ny Petera satria manino satria Petera teny misolo teny amoron-drano tsy miditra lalina dia tsy nahazo ninona nahazo an-drano na tenin'Andriamanitra na révélation tsisy fa te hafantatro miditra amin'ny lalina dia amin'ny voalohany raha vao mandeha amin'ny vavahady ianao dia misy ny sacrifice Jesosy daholo zany satria ny favo mahita an'izay zao dia fantatrao hoe ianao avy tary ivelany taria feloto a miaroaro a ny asa ianao tanao zavatra be da be misy vovoka io ianao mila an'i Jesosy dia tadio ilay Exodus 20 raha altara ao izy dia altara tsy voapaiby altara vato zany hoe tsy hainao mihitsy zany no hiasan'le amonjy ianao fa misy olo fotsiny ao dia iny vonoana fahasoavana dia raha mbola mandrosy any ianao dia misy ny tavy rano dia mpisorona tsy mahazo miditra ao amin'io efitra io mihitsy a raha tsy misasa isan'andro sanao tsy indray mpandeha iny misasa tsy indray mpandeha ny rano tenin'Andriamanitra mbola Jesosy daholo zany fa isan'andro ianao mila misasa satria rehefa mamaky teny ianao dia fantatra hoe tika ahitsana zay le sabatra roa lera mizara roa zay le kaloto manintsy zay rano manadio isan'andro io dia raha mbola hitsofoka ao amin'izay anao dia ao amin'izay lefa tena le ao ianao le ao amin'le efitra masina sy masina iny efa misara efa tsy fantatra ntsony na ivelany ny hitanao dia mitsiny hoe mofo aseho sy fahazavanjiro mofo dia mbola Jesosy hoe zany mofonay io izy avaozy isamarainy zany hoe tenin'Andriamanitra io avaozinao isamarainy zay tena hoe fanatitra teo ny fanatitra zany tsy ataon'Andriamanitra ho tratry ny loha mihitsy mandra-parivony andro tsy zany fa vaozy foana fanatitra raha misy fanatitra zany dia rehefa ohatra rehefa tonga dia ariva raha vao tonga dia ariva na mena ny misy toerana fanarivo zareo azy
satria le fanatitra dia naovakitsika kely mihina le fanatitra amintsika ankehitriny apokalypsy toko fahavalo apokalypsy toko fahavalo andiny fahatelo ary efa novahany tomboka sy efa fity nandina tokony ho tsasaka ny ora ny tany an-dafy ary hitako ny anjely fity izay mitsangana an-tsain'Andriamanitra ary mena topetra fity ireo ary misy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambony alitara ary mitondra ny fivolamena fandona dikazo manitra ary mena dikazo manitra betsaka izy anaterany azy mba mivavaky ny olona masina rehetra eo ambony alitara volamena fandona dikazo manitra izay alohan'asina federal ary fofony dikazo manitra mba mivavaky ny olona masina dia niakaka avy teo amin'ny tanany anjely teo anatrian'Andriamanitra zay vavaka tele tonga baolina teny hoe manao le teny baolina manao hoe ifantompanamety ataonareo zany miatolory ny tenanareo mifanatitra vely ifantompanamety ataonareo zany ny fo fisaora fiderana araka ny tena antsika tamin'ny ny teny olivontsika ny rehefa pitseriny io a zay vao tena mivoaka le fiderana ianao zany tsy hita mihitsy mifanavananao hoe izy tsy izy raha tsy ohatra ka hoe olona rehetra ny mifaly daholo rehefa misy fifaliana olona rehetra faly daholo rehefa misy fety fa mampiavaka ny olona amin'i Jesosy a dia tahaka ny Silasy sy Paoly fa ny anaty mpigadana izy dia mifaly mivoaka ny eto mivoaka ny mpifanatitra ao an'Andriamanitra zany hoe any aminao any amin'le fahoriana mihitsy iny mampiavaka anao mivoaka ve amin'iny le fanatitra mivoaka ve le fisaorana an'Andriamanitra mivoaka ve vavaka amin'iny sa fimonomonomana no miseho akamaroa zany mbola tsisy fanatitra zay no mampiavaka antsika kristiana ary zay tombony ananana an' Jesosy ny famanasina gaga ny olona rehefa avy ary natonga n'le olona konvertiany le tiany fonjy dia tsy nohony hoe fidirana natao noho le fietsika nataony zany noho le fietsika ao anatin'ny fahorianao izy dia misy fidirana ny tena hitaberina kely io dia Jesosy Kristy to ny akamaroany a za 90% io dia hoe rongony fotsy madio efa tenina antsika hoe rongony fotsy zany a mampiraikitra ohatran'ny lambiazy ohatran'ny éponge zany mitroka atsemboana ary tsy maintsy manaova nompisorona rehefa manao fisoronana satria mafana be satria manatona n'Andriamanitra zany masina fatahorana misy an'efa nitenena teto moa le tanitina tany dia misy laplosy dia miely fotsiny aty ambava aby aty rehefa ohatra hoe amin'ny andro expiation eo amin'ny fitona ndre-pandesa taona ka raha vao ratsy fitondran-tena raha manofihetsika tsy mety fotsiny mpisorona dia maty ao izy dia sotomina fotsiny fa raha tantara loatra mbola tsy misy izay dia mitroka atsemboana zany iny akanjo iny zay le izy eny atsemboanao tsy ahafanao mamonjy anao mihitsy Jesosy le akanjo fotsy tsy miherinao zany tsy miherinao mihitsy le nataon'Andriamanitra rehetrarehetra lalàna io dia Jesosy Kristy zay mahatonga le Romana miteny le teo iny hoe Kristy ny farany lalàna manamarina an'izay rehetra milo tenin'Andriamanitra be foana zay mahatonga hoe Paoly tezitra misy tamin'ny Galatiana satria be tabe no misoko tamin'izany ianao verina amin'ny lalàntsika hoe forananareo misy Paoly raha manaiky forana ro izy dia tsy maintsy mpakatonga anazy ary ohatra ianao ka mitady hamarinina amin'ny lalàna dia maty foana Kristy zay mantsy antsika pitsika foana Andriamanitra za efa kristiana taranaky Abrahama ihany raka zay le kristiana fa za aloha tandroany sabotsy raha vao tsy mivavaka sabotsy dia tsy azoko mihitsy ny saiko ny biby madio sy biby maloto zany koa mbola dia azaveko antsika eto koa ny ara-panahy biby madio sy biby maloto le fitisoko taraka ame folo dia miteny an'izay izy tsy ovaki favakinareo rehefa malala lava be maty be tabe le izy mivakitro sisy sy mandinika zay ihany fihinanareo fa zay tsy mandinika ka tsy mivakitro dia tsy fihinanareo maloto aminareo sy miteny izy mikisoa totozy mandady rehetrarehetra amin'izy izy tsy fihinanareo zany dia gagatsika hoe ahoana dia za zany zao dia tsy fadiko sotso vakitsika ny tantarany Noa Genesis
Crésis toko fasi. Ary Andriamanitra tsodrano Noa sy ny zanany hoe maro farasy mahabetsaka ary mameno ny tany ary mitahotra sy olonareo azo ny biby rehetra sy ny volona manodidina rehetra. Ireny mba amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany sy ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natotro ny tananareo izy. Ny biby mihetsiketsika rehetra izay mananay dia ho fihinana ho anareo dia efa nomeko anareo tony zava-maitso izy rehetra kanefa ny mofo misy ny ray ihany lazainareo fa ny lalana kosa dia adino satria hainareo izany. Fantiky tenena dia nandimy fatelo sy fatelo ny biby mihetsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo izany. Andriamanitra miteny tsy niteny izy biby manohy fa biby rehetra izay mihetsika dia ho fihinana ho anareo. Mety izy indray ary amin'ny anina teny hoe isarany amin'izay hoe zao solution. Fa zavatra tokony fantatsika misy dia izay koa dika ny lalàna. Ny lalàna izy dia ampahafantarantsika sikapon'Andriamanitra ary tena dika ny lalàna dia eo foana izay séparation izay. Dia tsy azontsika mihitsy raha tsy mamaky ny peteritsika. Atsika ny petery. Asan'ny apôstôly azafady. Fahafolo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo. Atomboka ny lebon'ny fahasivy. Ary ny ampitso ka mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mbiteo kaiky ny tanàna dia niakatra teo amin'ny tampotrano Petera mahivavaka rehefa tokony tamin'ny ora faheny. Dia noana loatra izy ka tehiny naharambola nataony na dia azo tsindromandry izy ka nahita ny lanitra misokatra sady nisy zavatra midina tao ramba be napidina tambozon'ny efatra ho amin'ny tany. Ary tao anatiny misy biby rehetra izay manatongotra efatra zava-mandady sy mikisaka etỳ an-tany ary voromanidina. Ary misy feo tao aminy nanao hoe mitsangana ny Petera ka vonoina. Eo izy sanatria tao fa mbola tsy mihina zava-padina na tsy madio fa hoy ilay feo tamin'ny fandroa izay efa nodiovin'Andriamanitra dia azo ataony mifady. Ary ny teny manaovana izany dia nakana tany an-danitra araka ny tamin'ilay tamin'izay ilay zavatra. Ary mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay antony fahitana dia indreo nisy olona niraha Corneliu nanantona tao an-trano Simona. Nisy fahitana nataon'ny Petera dia midina dia tao izy ny zavatra mandady sy ny zavatra tsy madio ilay tenen'ny Petera izy na tena hoany. Dia izy hoe za tsy mihinana fa zava-padiny maloto aminay io mazay tsy ositsinona tsy mihinana an'io. Dia avy eo izy mitompo hoe izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza tao madio. Dia nieritreritra Petera inona ary tena dikan'izany? Inona n'ireny zany sa ahoana? Dia izy ihany mamaly azy ny fahavalon-roapolo. Dia hoy izy taminy ianareo malala fa fady amin'ny jiosy ny hanambara rasy nahitra amin'olona hafa firenena. Nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azo atao mifaty na tsy madio. Izany amin'Andriamanitra zany dia mijetilisa dia tahaka ny biby maloto. Eo foana ilay fisarana tsy mahazo manambady azy nareo, tsy mahazo manao izao fa satria ireo biby maloto rehetra dia izao mampiavaka an'ireo. Ianao zany raha mandeha teo biby madio dia izao niotra. Niotra zany tsy mihinana sakafo afa-tsy anankiray dia ny vilona. Izay ilay mélange azy tian'Andriamanitra mihitsy. Fa raha maka isika amin'ny kisoa hohaniny daholo. Ny rehetrarehetra mihitsy hohaniny daholo. Tandidin'ny jetilisa sy ny jiosy. Satria raha maka tantarana ho antsika ny azo fa famonjena dia nampidirina tao daholo na ny biby maloto na ny biby madio. Dia jetilisa sy ny jiosy zany. Ny olona rehetra zany. Izay ny fehany. Tadio tenin'i Jesosy hoe tsy miditra ao am-bava izy maloto ny olona fa ny mivoaka satria vaopo ny voan'ny von'olona izay. Fa tsy resaka zany. Tsy resaka zany mihitsy. Amin'izao zany dia tsisy zay mahatonga Jesosy niteny amin'ny Petera mihitsy hoe sambatra ianao Simona Bar-Jona fa tsy mofo aman-drano na misianao an'izany izy fa ndray izay an-danitra. Aveo izy niteny hoe amin'ity vatolany ity nandrenako ny fiangonako. Izay zavatra rehetra vahanareo any an-danitra dia vahana etỳ an-tany. Satria misy limity be zanak'Israely tamin'ny lalàna tsy mahazo mifampirarahana hafa firenena satria ireny maloto izay madio. Fa izay misy hoe natonga ny izy voalohany tsy maintsy Petera aloha
makany mijetrisa voalohany dia Cornelio zay jetrisa mivotsy voalohany satria efa mivahana ny lalàna zay le izy raha ohatra anao ka tsy nanakisoana ohatra zany no fahasalamanao na no mieritreritra satria Paoly koa miteny zay raha no mieritreritra ao izy fa tsy lalàna le izy azonareo misy mantsy olona tamin'izany mihinana le tena hoe mihinana terina misampy dia sasandray be fonona be tsy mahatany anay fa zay fô Jesosy dia lasa manafitohana an'le anankiray mifaly io zay raha nareo zay mahery finoana izy aoka tsy anafitohana manery finoana zay no ataontsika lasa notontsika misy samy manana finoana mety mihinan Jesosy fa sasa mety mitangana be amin'izany dia ve Paoly miteny raha misy miteny kosa ianao ohatr'izao izy dia raha ny mieritreritra ao izy aza mihina ohatra zany ka inao sy ny sainao tsy ataonao lalàna ao amin'ny rehetrarehetra fa ny fian'io lalànan'Andriamanitra io dia resaka hoe fahamasinana dia ny fahotana dia resaka séparation amin'ny hafa firenena séparation raha miara-panazy zany dia séparation amin'izao tontolo izao hoe tsika dia olona voatokana Andriamanitra ane zany foana ankehitriny gaga mihitsy amin'ny kristiana tsy mahalala antsony hoe fahamasinana Andriamanitra nampisaraka ny rano nampisaraka ny maizina sy ny mazava nampisaraka ny Abrahama tamin'ny fianakaviana nampisaraka ny zanak'Israely tany anefitra ny tondrany sy deo manodidina azy dia ankehitriny ny Andriamanitra dia miova foana izy tsika tsy misarahany zany kristiana fa mifangaroaro eo io ka tsy voadoy zany Andriamanitra tsy miova Jesosy Kristy nomaly tsy miova maly anio ary mandrakizay fa ny olona ny miova ataony araka ny sitrapo le izy ny efitra nandro izy dia mitsika ankehitriny zany hoe tazana daholo zany olona rehetra zany matazana daholo fijery amin'ny Jesosy Kristy raha atao fanoharantsika zany atsika zany ny tempoly amintsika zany tsy tokony misy hevitra zany mihitsy manelanelana amin'ny Andriamanitra sy tsy zavatra miafina tsony mareo kristiana zay mbola miafokafina manompo miafina fa ianao sy ny ivelana zany dia tokony mitovy ny zavatra teneninao sy ny zavatra ao am-ponao fa ny ankamaroany ohatra ny fariseo fotsy be ivelana fa midy be miafina be ao anatiny dia nefa fatiny ao ianao zany tokony fosy zany tonga dia nu tsika masony olona rehetra masony Jesosy Kristy to mitamiariary tsisy hevitra tsony ataontsika amin'ny androfisy zay ny lalàna raha tena be fa ny dikany rehetra dia Jesosy Kristy to rehetra mihitsy na cette fête de l'Éternel na jobily na sabata na voalohan-teraka hoe mbola imazy kristianina daholo rehefa nisan'le zavatra ny seureny nazo ny Davida dia azony amin'izay fahamarinana tsika ny toen'ny tantara hoe inona zany no ataontsika raha ohatra ka tena andeha ho any Jerosalema voavotsy inona le tena sitrapon'Andriamanitra fa anankiray ihany dia izay voasoratra tantara andiny fadimy amby folo tantara voalohany andiny fadimy amby folo tantara voalohany toko fadimy amby folo ary Davida nanao trano azy ny tananao Davida sady namboarina namboatra fitoerana sy nanonday ho amin'ny fiaran'Andriamanitra ary tamin'izay dia ho Davida tsy misy tokony hitondra amin'ny fiaran'Andriamanitra fa tsy ny Levita ihany satria izy nefa nofidian'Andriamanitra hitondra ny fiaran'Andriamanitra sy ianao fa nitondro fahavahana ho azy dia teo zany tsy Levita ny mitondra azy dia teo zany tsy Levita ny nanao an'le fa asany tompo fa olona tsotra ohatratsika amin'izao mahita olona be manao asany tompo nefa tsy tovy raha amin'i Jesosy tsy kristianina tena izy tsy nateraky indray fidirana tena betsaka tamin'ny faranenany teo sendra nitadio kristianina dia misy an'ity Jesy dia nanao entretien teo tsy Jesy dia izy hoe manao festival amin'ny baleine izy zao dia manao festival amin'ny piasy be tory koa dia aveo makany majanga zany ny fidirana ankehitriny zany
zany le antsona hoe olona tsy levidy zany fa manao asan'ny tompo dia mieritreritra mitsizaka ohatrany Davida mihitsy hoe akasotra ny tompo ty fa tsy izy zany tsy izy zany na ny levita raha mamatsika ambanimbany dia mbola izy ny tompo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo hoe ary Davida ny antsony Zadoka sy Abiatara mpisolo sy ny levita dia ny Ôriel sy Asay sy Joely sy Samay sy Eliab ary Abinadab ka nanao tany hoe ianareo no fianakavian'ny levita hamasiny ny tenanareo dia ianareo sy ny rahalahinareo ho apakatra amin'ny fiaran'Andriamanitra Andriamanitra Israely. Zany hoe na dia efa fidiana ianao tahaka ny levita mbola misy fahamasinanao. Misy fahamasinanao izay tsy tia sofintsika enona mihitsy. Fahamasinana dia mise à part séparation. Ary ilay araka ny tenentsika tamin'ny farany misy asanao satria baiko daholo raha vao miteraka fahamasinana hoe miovà amin'ny fanovozana saina sy ny fanahy baiko zany aza manaraka amin'ny fanan'izao tontolo izao baiko zany miagnamy voao a baiko zany tena zay tompo dia anjaranao sy satria ny tompo dia lara-teo teo tsy manosy misy fahamasinana zany rehefa manao asan'ny tompo raha andeha ho any Jerosalema raha andeha ho any an-danitra misy fahamasinana tadiavina misy fahamasinana tadiavina dia izay nataon'ireo dia rehefa avy eo raha mamatsika eny andiny fafito amby roapolo dia ary ny akanjo fotsy madinika Davida ary ny akanjo toy izany koa ny levita rehetra izay mitondra ny fiara ary ny mpira sy ny tena antony fitondràna ny mpira dia voa ary vakiko andiny fafito amby roapolo ary ny akanjo ambony fotsy madinika Davida ary ny akanjo toy izany koa ny levita rehetra izay mitondra ny fiara ary ny mpihira sy ny tena mianina ny toy ny fitondrana mba ny mpihira ary Davida misalotra ny fotany ambony fotsy madinika. Zany hoe rehefa mitondra le izy amin'izay nakany Jerosalema dia mitondra akanjo fotsy daholo zay le fahadiova tazomy madio ny akanjo tsy asiana loto fahamasinana sanandro ny tena idéal rehefa le nakany Jerosalema dia nataran'i Jesosy na hoe nataran'i Jesosy taotritsika kely zay marantsika azy dia nitenen'ny rahalahy tantely tamin'ny voalohany teo Luka 7:20 raha nakaiky amin'ny Betfage sy Betania teo tendrombohitra atao hoe olive izy dia niraka ny olona tampianatra ka hoe makanesa mbola vohatra tamiflaroery ary vao miditra ao ianareo dia izy zanabriky mifatotra no hitanareo izay tsy mbola mitangina vao izy ka hoe tody Jesosy mandeha any Jerosalema dia Jesosy rehefa mandeha any Jerosalema azo atao izy reto makao fa tsy izay no natao fa maka zana-boriky tsy boriky io fa mbola zana mbola kely mbola tsisy mitaikina zany hoe zay le veritra zany hoe virgile madio kristianina raha ataontsika azy fa mifatotra izy satria misy tompony ao mamatotra azy le mitenentsika teo le tompo dia mandeha izy ery avoatra ery zany hoe fahitany tompo an'le borika dia eny mivoatra eny amin'ny hauteur eny ambony be miaraka amin'le satria miaraka amin'ny tompony ka ny tompony eny zavatra ambony orgueilleux be raha mialatsiny raha zay fomba fiteny azy fa misy pasiteloatra zany mihitsy dia voafatotra ao le zana-biriky dia mila fana dia miteny ampianatra izy hoe lana avao zany hoe misy aontsika zay mila mamaly antsika dia rehefa mivahana dia tonga koa ny mpianatra dia voalaza mihitsy hoe ary raha misy izy manontany anareo nahoana mivahanareo io dia izao lazainareo misy raha malany tompo azy anomy nandeha iranirana dia nahita arak'izay milazainy taminy ary raha namany zana-boriky izy dia ozy ny tompony tamin'ny hoe nahoana mivanareo zana-boriky dia izy misy raha nanalany tompo azy dia navoaka ny izy fa nataontsika amin'izao tsy avoakatsika izy tsika raha andeha hitory any avoay fa voafatotra ny kristiana kirina mafy io tsy avelan'ny tompony zany anay ito izy zany no zava-misy ankehitriny fa ty anankiray ty dia tena mivoaka
dia mety mpianana ary zao teny ambony vohitra io teny ambony ramany am' jesosy zany ianao tsy maintsy mihita fa tsy le toriteny hoe ampahery akahery ho lehibe ho loha baiboly zany a tsy baiboly zany a fa voalaza misy metiny am' jesosy any vohatra anao dia mila midiny anao aloha zay vao afaka mampiasa aminao jesosy tofoanany ny baiboly zay ny Jordana zanak'Israely nentina satria lalana midina ny Jordana ny Abraham reny nentina midina daholo fa tsika ankehitriny tsy ampitahina an'le midina tsy tenenina mihitsy zany fidinana zany nefa ny tompo miteny izy raha teo lohany ianao aoka aloha ianao fanany voalohany raha teo mpanapaka teo mpanompo zao izy efa tonga tombo mpanompo tany mila midina fontsika zay vao tonga am'izany motera satria Jerosalema ny avo zay fa tonga dia hiakatra ao an'i Jerosalema fa le olo koa teny mitoerana ambany dia tsy maintsy hoe teny ambony dia tsy maintsy hoentina mitiny izy zay vao entina miakatra dia baby an'i Jesosy am'izay ny mazitsika io miaraka amin'ny tompo dia ny tompo no dirige tsisy olona mitarika teo misy olona teo anao teo fa inona tenen'le olona ozy izy mametaka navazao fitafiana izy itsana conversion zany ny fiainany mihitsy izy mihitsy ny mametaka hoe efa miaraka amin'ny Jesosy ianao miaraka amin'ny Jesosy ianao zany zay vao possible zany manam-pahatonga Jerosalema dia zay ny azy miakatra dia miaraka amin'ny tompo mitory ny olona rehetrarehetra ho risy lavitra dia mahery izy engany hoe tsy voageja tsoa fa finoana ny namaren'Andriamanitra atsika no faranantsika amin'izay Romana 3:7 Romana 3:7 andiny fitondroko aizary ny frère ihany efa fony izany amin'ny lalàna manao ahoana amin'ny lalàny asa fa tsy hafa amin'ny lalàna ny finoana ko amin'izany dia ataontsika fa finoana ny anamarenana ny olona fa tsy asa lalàna Andriamanitra anjiosiany va izy fa tsy Andriamanitra anjedikisa koa eny anjedikisa koa izy fa irainay Andriamanitra zay raha maro ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora noho ny amin'ny finoana teny mihitsy hoe noho ny finoana zany hoe reo voafora ireo Israely zany noho ny finoana zany hoe manana finoana izy zay izy voafontsy dia tsika koa noho ny finoana ihany koa ny amin'jelotsika fa tsy asan'ny lalàna raha mamaky tantaran'ny Romana izy dia jiosy izy tady amarina ny asan'ny lalàna hoe adidinareo ny fanoharana nataon'ny tompo iny misy mpamorena dia misy mpamorena dia misy farsion izy le farsion tonga atao amin'ny tempoly za efa mandoa fahafolokare za efa nanao an'izao za efa nanao an'izao za efa nanao an'izao ohatry zany tena olana amin'ny olona zay manao ny lalàna efa maty any arina Jesosy a tsy efa zay ny teny tsy efa nanao an'izao ve zahay fa namarina teny tsy efa nanao an'ity ve zahay tsy efa nitandrina sabata ve zahay za tena mifady kisoa mihitsy a za efa nanao an'izao sy mitoky tsy fantatrareo naveza fa raha vao zay no anatintsika tsy misy ilaivantsika amin'ny Kristy mialatsiny ny fomba fiteny fa tsy zay fa finoana fotsiny tokoa tsy misy asana ny tenin'Andriamanitra dia finoana dia zay anao vao miasa manao asan'ny tompo miaraka ny ateo satria anao le vita fa tsy hoe miasa anao mba azo famonjena zay foana lefa fa betabe zany ny teny ohatry zany fa fafiteny zany manefa taoko tsy latsaky ny poly raha kelin'ireny ny voninahitra ho an'i Jesosy reny amen